Information. Nitondra ny anjara birikany teto amin'ny firenena ny fikambanana mpitoro ny filazantsara eto Madagasikara na ny FIPIMA androany. Fianakaviana miisa 770 maitrano teto amin'ny fokotany Ampefiloha Ambodirano no nahazo fanampiana toy ny vary milanja 5 kilao, menaka 2 litatra ary koveta iray. Isan'izany ihany koa ny nanomezana fanampiana mitovy ho an'ny fokotany Nanosy 100 andrefana izay nitondra takaitra tamin'ny rivo-doza Enao ka trano miisa 720 ihany koa no nahazo fanampiana. Marina fa ny pastora Randriana Evravela Adolphe no filohan'ny FIPIMA no sady filohan'ny fiangonana Refy eto Madagasikara. Tokony irahina sy iraisaina ho izy ny malagasy satria raha tanteraka izany dia androso Madagasikara. Androany moa zany tonga teto zahay avy amin'ny fikambanana FIPIMA fiangonana mpitoro ny filazantsara eto Madagasikara marimarina kokoa ngavany avy amin'ireo mpanompon'Andriamanitra avy amin'ny fiangonana Zandrina. Tonga izahay mitondra izay azonay atolotra ho an'ireo namana izay trabona tamin'ity taona ity. Ary tsy hoe ty ihany izay ny kory no tonga fa teo aloha teo zay tonga tary amin'ny Ambodirano, Ambodirano Ampefiloha Ambodirano. Ka ny zavatra nentinay teto dia koveta, vary, menaka. Zay zany no zarainay tamin'ireo olon'ireo. Ary ny olona izay nomeny azy ireo moa dia olona izay natotry ny fokotananay hoe reto daholo ny trabony eto fokotaninay na reto ny olona trabony eto amin'ny sahanay. Dia mangataka ny malagasy rehetra mba iraisaina, iray fo, iray hevitra fa raha miraisaina malagasy tsy fanentika, tsy famingana dia ho tafity Madagasikara ety. Francine. Francine. Marie-Louise. Marie-Louise. Ernestine. Ernestine. Madagascar Information vous remercie pour votre visite.